Sabotsy fahafolo ny volana oktobra roapolo sy roa arivo famerina ny arahapa toko klasy toko vavy tonga soa indray atao anatin'izao fampahalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina izao amin'ity alina ity ary manasana ho indray hanaraka izany hatramin'ny farany toy ny mahazatra ary dia ireo lohatenim-baovao no dia anokafantsika izany. Zony serana tsambony Toamasina tanteraka ny mandrava ny foto-drafitra sa'ny orinasa Tico araka ny fampiarana ny didim-panjakana izay manafoana ny fifanarahana eo amin'ny rotota ho ny tale jeneraly ny SPAT androany. Anana ny serana tsambony Toamasina trosa mitetina 7,700 tapitrisa sy 7 lavitrisa mahery izay sara ny hofatrano sy hofantany tsy voaloha ara-dalàna ny Tico Top sy ny Tico SA ho ny tale jeneraly ny SPAT. Fanamboan'i Madagasikara ny ametrahana distrika 7 manerana nosy ho tanan-dehibe ato anatin'ny 10 taona. Mitetina 2,700 tapitrisa sy 2 miliara dolara no famatsim-bola tadiavan'ny Ministera ny Fanajariana ny tany anatanterahana ny tetikasa. Nanome tokony fampiroboroboana ny seha-piarina amin'ny famokarana sy fiompiana tantely ao Manakara ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fidinana ifotony no tanterahany tany an-toerana. Tanjona amin'izany ny ampitombo 90 taona ny vokatra tantely amin'ny tao-pamokarana 20 raika amby 20 Nomotsany ny Barian'i Madagasikara tamin'ny isa 4 no iray ny ekipa ny Luxembourg Alna nandritra ny lalao ara-pirahalaina tamin'ny ekipa roa tonga izay natao tao Luxembourg. Nampiseho fahaizana nandritra ny lalao i Alexandre Ramalingam izay mpilalao vaovao ao amin'ny Barea izay napiditra baolina roa. Iarantsika amin'ny valisoa indray kosa ary izao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso alahady. Rahabatsika rehetra indray ara amin'ity sabotsy alina ity isaorany hatrany ianao manjoy hatrany Real TV amin'izao alina izao fa andao fantarintsika indray ny vinavina ny mety ho toetry ny andro indray raha amin'ny rahampitso alahady indray dia saika hivadika kely indray aloha izany mahakasika ny toetry ny andro indrindra moa izany fa ho an'ny ilana tsy nanan'ino indra ho amin'ny rahampitso satria dia vinavinana ny misy ny rotsakorana indray mila miomana hatrany izany isika amin'izay ariorana izay raha ho amin'ny rahampitso tontolo ny andro fa andao kosa ara aloha fantarintsika raha ny eto Antananarivo sy Fianarantsoa raha ho amin'ny rahampitso maraina. Raha ny eto Antananarivo aloha izany dia tsy dia ahitana fiovana firy fa ho an'ny Fianarantsoa no somary ratsiratsy kely indray raha ho amin'ny rahampitso maraina satria dia somary andrahoana kely mety angatsitsika mihitsy izany azadiny mitondra akanjo mafana. Toy izay sy toy izay ara aloha raha miteto Antananarivo sy Fianarantsoa fa andao fantarintsika raha toka ho an'ny nosy be manokana indray raha ho amin'ny rahampitso tontolo ny andro mitovy ny andro any hatrany satria ahitana orana tandrifondrahona manodidina ny 5 hatramin'ny 7 degré kosa nefa ny maripana avao vinavina. Andao jerentsika ny sarintanin'i Madagasikara arak'ilay nambarako toy ny ampiandohana dia ny ilana tsy nanan'ino siny izany hoe ho an'ny Sainte Marie sy Toamasina no vinavinana sy ny erikerika indray raha ho amin'ny rahampitso misy fotoana izy io hivadika rahona ihany fa ny erika no tena hibahana raha ho amin'ny rahampitso maraina. Ny ambony kosa nefa dia saika ho tsara indray ny andro raha mahakasika ny tapany maraina. Andao ny tapany hariva indray dia ho fantarintsika ansary mahakasika n'izay toetry ny andro izay. Raha eto Antananarivo aloha izany dia tsy dia ahitana fiovana firy fa misy fotoana somary ho takondrahona kely ihany izay masoandro izay. Sahala amin'izay ihany koa ny Fianarantsoa dia ahitana rahona hatrany izany mandritry ny tontolo andro mila miomana hatrany izany isika amin'izay akanjo mafana izay fa ho an'ny ilana tsy nanan'inosy moa izany dia vinavinaina hitovy ny tapany maraina ihany ny tapany hariva. Raha ny maripana indray kosa nefa dia ho an'ny eto Antananarivo hatrany no manana maripana ambany-drindra manodidina ny 12 sahala amin'izay ihany koa ny Fianarantsoa tsy dia mifanalavitra firy satria dia 13 degré Celsius fa ho an'ny Mahajanga aloha izany no nanana ny maripana ambony-drindra nandritry n'ity herinandro ity manodidina ny 13 degré Celsius. Dia toy izay sy toy izay indray ara aloha no azona tolotra tamin'ity alina ity isaoranay ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary asaina indray ianao anaraka ireo antsipiriam-baovao. Veloma tompoko. Iverenantsika ho arana vetivety indray ary aloha ireo lohatenim-baovao mialohan'ny tena hidirantsika amin'ireo antsipiriana.
Zony seran'Antsambo ny Toamasina tanteraka ny mandrava ny foto-drafitrasan'ny orinasa Tico araka ny fampiarana ny didim-panjakana izay manafoana ny fifanarahana eo amin'ny rotota ho ny tale jeneraly ny SPAT androany. Anana ny seran'Antsambo ny Toamasina trosa mitetina 7,700 tapitrisa sy 7 lavitrisa mahery izay sara ny hofatrano sy hofantany tsy voalo ara-dalàna ny Tico Top sy ny Tico SA ho ny tale jeneraly ny SPAT. Fanamboan'i Madagasikara ny ametrahana distrika 7 manerana nosy ho tanan-dehibe ato anatin'ny 10 taona. Mitetina 2,700 tapitrisa sy 2 miliara dolara no famatsim-bola tadiavan'ny Ministera ny Fanajariana ny tany anatanterahana ny tetikasa. Nanome tokony fampiroboroboana ny seha-piarina amin'ny famokarana sy fiompiana tantely ao Manakara ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fidinana ifotony no tanterahany tany an-toerana. Tanjona amin'izany ny ampitombo 90 taona ny vokatra tantely amin'ny tao-pamokarana 20 raika amin'ny 20 Nomotsany ny Barian'i Madagasikara tamin'ny isa 4 no iray ny ekipan'ny Luxembourg Alna nandritra ny lalao ara-pirahalaina tamin'ny ekipa roa tonga izay natao tao Luxembourg. Nampiseho fahaizana nandritra ny lalao i Alexandre Ramalingam izay mpilalao vaovao ao amin'ny Barea izay napiditra baolina roa. Idirantsika avy hatrany ary ny amin'ireo antsipriany vaovao. Vola mitetina hatramin'ny 5,700 tapitrisa sy 1 miliara ho an'ny orinasa Tico Top, 7,700 tapitrisa ariary sy 8 tapitrisa mahery ho an'ny Tico Mana no hofatrano sy hofantany tsy voalohany orinasa ny Flotelo Marika Ravalomanana tamin'ny seran'Antsambo ny Toamasina raha nambarany tale jeneraly ny SPAT androany. Trosa talohan'ny katonan'ny Tico tamin'ny 7 sy 2 ireo tsy voaloha ireo ho ny tale jeneraly ny SPAT. Taorian'ny voany didim-pisarana dia ndroso tamin'ny fandravana anireo foto-drafitrasan'ny Tico izay ahina iteradosa ny tompon'andraikitra ao amin'ny seran'Antsambo ho ny tale jeneraly ny SPAT. Elide Ross, Real TV Toamasina. Nandritra ny fotoana mbola nampiodina ny orinasa Tico SA izay ahitana ny Tico Top sy ny Tico Mana izay mpamokatra lafarinina sy menaka no efa tsy naloa ara-dalàna ny hofatrano sy ny hofatany. Tao amin'ny seran'Antsambo ny Tomas ny ty orinasa ny filoham-pirenena teo aloha ity raha ny nambara ny tale jeneraly ny SPAT androany. Mitetina 300 sy 700 sy 1,000 sy 8 sy 7,700 tapitrisa sy 4 miliara ariary izany trosa ny seran'Antsambo ny Tomas na amin'ny Tico Mana izany. Ary mitetina 5,700 sy 100 sy 4,000 sy 1 alina sy 2 sy 5,20 sy 200 tapitrisa sy 1 miliara ariary kosa ny trosa sy voalohan'ny Tico SA raha ny nambarany SPAT. Ny vola tokony aloha aty aminay aty zany tsy dia voaloha ara-dalàna amina fantany zay na ny vola akoatran'izay zany. Nitohiny izy ka hatramin'ny ataoko hoe nisy fotoana tena hoe mijanona tsy namokatra hatrony le orinasa zany tany amin'ny farany taona 2008 angambany na voalohandony taona 2009. Mariko eto fa vola tsy voaloha nandritra n'le niasan'le orinasa roe. Tonga ny fotoana tsy niasan'le orinasa moa zany dia najanona teo zany hoe hatreto ny vola tokony aloha. Natao mifampirarana tsy namokatra noentina tamin'ny fitsarana ny raharaha. Naharitra 10 taona mahery vao nivoaka ny didim-pitsarana ho ny tale jeneraly ny SPAT. Ny zavatra misy amin'izao fotoana zao zany tsotra fotsiny orinasa ny SPAT ary zon'ny SPAT zany ny ataoko hoe mitaky izay vola tsy voaloha tamin'izay. Zon'ny SPAT ihany koa zany izay manatanteraka ny didim-pitsarana rariny dia rariny raha androany zahay mba maka hoe averina aminay fanananay hoe hitenitsika fa hoe maninona ny androany hoe maninona tsy rapitsona maninona tsy tamin'ny satria raha raha-pitsarana io tsika mananja ny fitsarana misy eto amin'ny tany sy ny firenena zany tonga ny fotoana zany nahafahan'ny fitsarana zany
namoaka andreo le didim-pitsarana rehetrarehetra zao ary zay nahatonga anay zany tonga am'izao stady zao zany. Nambarany Spat fa voafaritra mazava ao anatin'ny fifanarahana faravana ny fodravitrasany Tikotop rehefa tonga ny fotoana ifarana ny fiara-miasa. Lasa fanana ny serantsambony Tomasina kosa ny fodravitrasa ho an'ny Tikomana. Zavatra ataonay amin'izao fotoana zao zany manadio ary mbola nisy toron-tsara atao chaudière zay no ataonay zany satria tandinin-doza rehefa tonga ny cyclone zany atahorany tongilany io zavatra io na iakara ary nataoko raha hoe nalimba an'izay zay nanana an'izay zonay tanteraka le zany satria manantanteraka zo didim-pitsarana zay. Tsara ho fantatra fa ny ray jona sy amin'ny 2017 no nanaovana ny sonia ny fifanarahana teo amin'ny orinasa Tico SA sy ny seranantsambo ny Tomasina. Ny 12 Aogositra 2024 kosa no namoaka didim-pitsarana fanafoanana ny fifanarahana teo amin'ny rotota ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Tomasina raha ny nambarany Spat. Tokony toriana ireo olona am-perinasa amin'izao fotoan'izao fa tsy nahavita ny asany ho ny solombavambahoaka IRD Naivo Raolodinina Androany. Mandray karama mantsy nefa tsy mandinika lalàna akory ireo olona ireo raha nambarany. Mikasika ireo fitoriana napetraky ny olona teny amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana kosa indray. Nilaza i Naivo Raolodinina fa tsy ara-dalàna ireny matoa lava ny HCC. Nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety mo Androany ny solombavambahoaka IRD Naivo Raolodinina. Miantsiprianjary. Tokony andray anjara amin'ny fifidianana ireo olona am-perinasa amin'izao raha toka manana mpifidy ho ny solombavambahoaka Naivo Raolodinina. Nambaran'ity solombavambahoaka ity fa ara-dalàna ny fifidianana izay efa niantsona mpifidy amin'izao. Fatangy olona reo olona teologa fa tsy lanitsony izy na terotsaka satria fity izy eo mpifidy favety atsatonotsika. Fa raha ny tokony ho izy dia mbola ny tafapetraka amin'ny faritra eny koa mpifidy favety fa zay ny atao jurisprudence dia efa nisy nampiasaina teo aloha ihany dia iny hoe tamin'ny fifidanana olona lany andro tsy navita azy ireo dia tamin'ny andro nisy ireo dia mibeny tanàna tsy ny mpanolo-tsaina no mifidy azy. Dia raha ohatra ka tena matsapa tena fa tian'olona na manana angariny sy ara-dalàna ireo olona teo aloha sy ireo mpanolotra dia mirotsaka izy dia aloha hitantsika eo lany sa tsy lany. Tena tanjo le mpanonga izy tsy ampisy fa fienoko mpifidy favety fa le faritra vitsivitsy ireo anina rehetrarehetra ary nefa ny eken'ny ACC le izy. Tokony toriana ihany koa ireo olona am-perinasa amin'izao fotoan'izao fa tsy nahavita ny asany ho ny solombavambahoaka Naivo Raolodinina. Ny olona teo aloha raha ny tena marina dia tokony ho toriana satria za zao nanao tolo-dalàna tao efa tonga ataon'ny olona dia mandray karama fotsiny izy fa tsisy ny diniany akory. Ka mitenay resaka politika ny le olona hoe mitory fa izy resaky mitory karazana manœuvre dilatoire tsy fandrebrebena tsaim-bahoaka fotsiny fa isaky mitory izy resy foana satria efa fanta fa tsy mitombona fa zoan'olona no mitory. Nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety mo Androany ity solombavambahoaka IRD ity. Fototry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana isa-paritra ny eny anivon'ny komina ho Tinoka Roberto izay minisitry ny fanatanjahantena sady mpiany faritany Toliara Omaly. Nambarany fa ilaina ny fivondrona ny olom-boafidy eny amin'ny komina ahafahana mameno ny lafiny politika eo amin'ny fitsinjaram-pahefana. Nilaza moa ny ben'ny tanàna iray isan'ny notolorana Samboady Omaly fa efa tokony mifantoka amin'ny fampitomboana ny tetibolan'ny komina ny ben'ny tanàna ahafahana manangana fotodrafitrasa any an-toerana. Omaly moa no nametrahana ny Samboady ny ireo ben'ny tanàna tao Toliara. Retana Eva Real TV Toliara. Tokony hivondrona avokoa ireo ben'ny tanàna voafidy anatin'ny faritra Atsimo andrefana satria efa samy niditra anatin'ny tontolo politika iray ho Tinoka Roberto minisitra mpiany faritany Toliara. Nambarany mantsy fa any amin'izy ireo no hifotoran'ny fampandrosoana sy ny fitsinjaram-pahefana. Amin'ny collectivité territoriale décentralisée ireo zay ny région, ny faritra sy ny commune no fototra izany collectivité territoriale décentralisée zany fototra zany fampandrosoana zany eto amin'ny tany sy firenena toklasy provara. Zava-dehibe loatra zany zay adity iandrekenanareo zay. Zava-dehibe loatra zay andraikitra raisinareo ho fampandrosoana amin'ny firenena zay. Raha ny tsy izy
satria tadidy koa tamin'izany fotoana zany fa président l'association des maires ny faritra tsy mandrefa na ny tenako na dia atao hoe faran'izany nazy tamin'izay satria vo 7 taona monjo ka manamafy amin'ny resaky tao zao hoe zay nitambatra vato zay misaraka kifasiky ninino zavatra atreny tsy vitan'olo raiky io famille politique famille anankiray nareo iabiaby io fianakaviana raiky satria efa nirotraka anaty zany sehatra politique zany nareo dia mankahery hatrany zahay amin'ny firaisakiny ho an'ireo be ny tanàna anatin'ny faritra Atsimo andrefana ny fampitomboana ny teti-bolan'ny komina amin'ny alalan'ny fampandoava-ketra no nametrahan'izy ireo ny fampandrosoana efa saika samy mandroso ny tetika salara-pahamihana avokoa moa izy ireo omaly eo indrindra sika satria ny fampidiram-bola ao amin'ny komina ralina dia iarahana ampiky satria izay no ataonay amin'ity taom-piasana manaraka ty mba hampitomboana ireo fidiran-ketra mba hahazoana hanao fotodrafitrasa satria miankina amin'ny ranom-bola miditra amin'ny komina no hahazoana hanatanteraka ireo fotodrafitrasa izay irina hapetraka sy mitantarahina ao amin'ny komina ralina efa tafapetraka soamantsara ny rafitra ifampihezaka ireo dinabe sy ny vitany fitaminana ary indrindrandrindra izahay ao amin'ny komina sy ireo fitany 7 mandrafitra ny komina Ankiloatra ka amin'izao dia efa mihena ary tena mihena ny asan-dahalo ary izay minia ka manao an'izany asan-dahalo zany Ankiloaka dia tratra pirofo momaly nisy mivery kanefa noho ny fiarahamientana dia efa verina amin'ny tompony izany omaly moa no nametrahana ny samboady ho an'ireo be ny tanàna tao Toliara izay natrehany solombavambahoaka voafidy tany an-toerana sy ny minisitra Piay any Toliara anampy ireo mpamokatra tantely ny fotony ho lasa moderna amin'ny alalan'ny tetika safiariana soatantely ny fitondram-panjakana raha nolazain'ny filoham-pirenena tany an-toerana nandritra ny fitsidiam-paritany nataony tany aloatra mangoro nanokanana vola ara izany ireo mpisehatra amin'ny fiompiana tantely any an-toerana ireo ary tanjona napetraka ny ampitomboana hatrany amin'ny 90 taona an'ireo vokatra tantely ho an'ny tao mpamokarana 24 raika amby 24 nandritra ny fitokanana ny ivitoerana mamokatra tantely tany Manakara no nanambarany filoham-pirenena izany omaly ny antsiprian'izay ihany koa ary vola mahery iray faingo 7.9 miliara ariary no anoanana ny seha-piariana tantely amin'ny alalan'ny tetika safiariana soatantely ao Manakara raha ny nolazainy filoham-pirenena nandritra ny fidinany fotony tanterahany tany Manakara omaly ary mbola nitoy androany fitsidiam-paritra any amin'ny faritra vavava fitovinany io mpamokatra tantely 7.20 no isiraka izany ary asa mahery ny 1.9 ny vorona afaka anampianareo anatsahany kalitao ny vokatra vokarinareo dia namena ny tony zay nazavaina teo russe satria isaky ny tatsay isaky mipioparay zany dia mahazo russe roapolo ohatrany reto hitatsika reto zany hoe itombo kokoa ny fidiram-bolan'izy ireo itombo kokoa zany ny qualité na ny kalitao amin'ny zavatra vokarin'izy ireo zava-dehibe loatra zany zay ny tsy maintsy anapitikan'izy ireo mivokatra azo an'izay zany ao anatin'ny heritaona fotsiny dia inony raha toa ka 1 taona isa-taona ny vokatra zay nivokarina tamin'ny taona lasa na tamin'ity taona ity dia amin'ity taona ity ihany na amin'ny taona ho avy dia hitombo 100 taona isa-taona izany mbola nanolotra toana rabola amin'ny tentina ray hetsy sy fito tapitrisa ariary isaky ny tatsa vokatra ihany koa ny filoham-pirenena ny amerenana ny lazana vokatra tantely ao Manakara izay mampalaza ny Madagasikara no tanjona amin'izany raha ny vava ho azo hatrany tao Manakara moa ny filoham-pirenena omaly hinona noho ny fitsidiam-paritany nataony androany ihany koa mbola nitoy io fitsidiany io ny maraina teo nisy ny fionan'ny filoham-pirenena amin'ireo ampanjaka tao Manakara Vohipelo ary Kongo ny resahana mikasika ny fizaram-paritra vavavy sy fitovinany ametrahana ny faritra 7 notokanana androany ihany koa ny birao ny talem-patry ny polisy-pirenena ary nametrahana ihany koa ny vaty fototry ny fotodrafitrasa ho fiarovana ny morontsiraka amin'ny vokadratra teraky ny fiakaran'ny ranomasina no ireo loza voajanahary
Hovahiny ny fandarana l'invité du jour anio alina fahafolo ny volana oktobra taona roapolo sy roa arivo mandritra ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny sivora latsaka fahefany alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andriamato Odon Marius Randrianiaina mpamakafaka ny tontolon'ny fanatanjahantena iresaresaka mahakasika ny tontolon'ny baolina kitra sy ny ekipa pirenena bareny Madagasikara fa eo ihany koa ny tontolon'ny fanatanjahantena amin'ny kapobeny anasananao ary anaraka izany. Araka izany dia Andriamato Odon Marius Randrianaina no vahiny Gasikara Fenso ao anatin'ny fandarana l'invité du jour hoarantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao. Eo izay vaovao ny fanatanjahantena izay no anoizantsika ny fampalalam-baovao. Tsy napahitandreo Barea mangirana ny Swift Esperance ekipa ny Luxembourg alina nandritra ny lalao ara-pirahalaina izay ny fanandrinan'izy ireo tao amin'ny kianja Alphonse Saties any an-toerana. Nanao totoafy ny baolina maty tany amin'ny tanin'ireo mpifanandrina tamin'ny ekipa malagasy ireo ary sy nijanona izany ratsy 4-0. Hita ho ny ady ho azy ny ekipa ny Swift Esper saingy tsy namela ny bolida sy ny ekipany. Nantsiprian'izay ary. Nerny Bariany Madagasikara ny aina tao anatin'ny baolina kitra indray ny piti baolina kitra malagasy alina tamin'ny alalan'ny ity lalao ara-pirahalaina voalohany ho tanteran'izy ireo ity taoriny ny fihibohana. Ny ekipa pirenena malagasy aza ny kianjan'ny Luxembourg tao anatin'ny fifandrianany tamin'ny ekipa ny Swift Esperance izay nampiatrany ny lalao alina. Baolina telo tamin'ireo 4 matin'ny Barea no nodakan'ireo mpilalao vaovao. Nampiseho ny fazana nandritra izany Alexandre Ramalingone izay nahatafiditra baolina 2 tany amin'ny araton'ny ekipa mpifanandrina. Raftin tany amin'ny minitra fahaenina ny andohan'ny lalao no napiditra baolina voalohany Hakim Abdallah avy amin'ny Baren'ny Madagasikara. Izay vao omaly no niaraka ny lalao tamin'ireo ekipa notarian'i Nicolas Dupuis. Tsy nijana teo nefa fa mbola natafiditra baolina ihany koa Alexandre Ramalingone tany amin'ny minitra 4-20. Nampidirin'ny Vavy Paulin tany amin'ny minitra 4-20 kosa ny baolina fahatelo raha toka mbola nakavalikavatra iray Alexandre Ramalingone tany amin'ny minitra 4-20. Tao anelan'elan'ireo baolina fahatelo sy fahaefatra matin'ny Madagasikara ireo nitoko iray ny ekipa ny Luxembourg izay napiditra baolina tany amin'ny minitra 4-20. Nahatratratra any amin'ny 500 ireo nijery ity lalaon'ny ekipa pirenena malagasy ny ekipa ny Luxembourg alina ity. Marobe ireo malagasy nijery izany tany an-toerana. Androany kosa dia efa tonga ao Maroc ny ekipa pirenena malagasy ary anomana sady ny fifandonana amin'ny Burkina Faso. Ny alatsinainy 20 oktobra ho avy izao no anatanterahana io lalao ara-pirahalaina amin'ny Burkina Faso sy Madagasikara io any amin'ny kianjan'ny Maroc. Voasambotra ny zandary tao amin'ny trano fonenany teny Andoharano fotsy ho Mariarivo taorian'ny fikarohana izay nataony mpitandro filaminana azy ilay tovolahy ahina ho tompon'antoka tamin'ny fanararaotana ofy tamin'ny tovolahy kely iray ary nanaparitaka ny orinantsary mamoafady tany majotra serasera Facebook. Praivodirindrina praitanana n'ilay tovolahy nanao fihetsika mamoafady ihany ilay zazalahy kely niarany Irsitra Aranofio raha ny vaovao nampitainy ny mpitandro ny filaminana androany. Mbola tsy fantarosa atreto ny antony nanaova ny tovolahy io ny fihetsika mamoafady. Efa eo ampelatana ny mpitandro ny filaminana moa ankehitriny io tovolahy io ary efa mandeha ny famitorana azy amin'izao fotoana. Efa eo ampelatana ny ray aman-dreniny kosa ilay zazalahy kely niarany Irsitra Aranofo. Ny distrika ny Fandrina, Brickaville, Mano, Betroka, Borziny, Bealanana, Andapa ary Mananjary ireo no santionany amin'ireo 20 manerana Madagasikara apetraka ho tanan-dehibe atao anaty 10 taona ho ny ministera ny fanajariana ny tany. Eo ampitadiavana ny famasim-bola $1 miliara mahery entina anatanterahana ny tetikasan'ny ministera ny fanajariana ny tany amin'izao. Natomboka tamin'ity herinandro ity noho izany ny fanatanterahana ny fivoriana andatabatra boribory niarana tamin'ireo mpiara-miombonantoka rehetra ahafahana mitady lalam-bola anatanterahana izay tetikasa izay niakon'izay entin'ny Tozy Rabefaritra sy Lany Torasamilsano.
mitetina 2 miliara sy 2 sy 700 dolara ny teti-bola no faritany ministera ny fanajariana ny tany entina anatanterahana ny famadihana ny distrika 7 eto Madagasikara ho lasa tanan-dehibe. $2 isaky ny mponina ihany anefa ny famatsim-bola natokany fanjakana amin'ny fametrahana fodrafitsa eto amin'ny tanan-dehibe raha ny nambara ny talen'ny fanajariana ny tany. Mbola lavitrezaka noho izany ny fametrahana ny fodrafitrasa satria tsy ampy mihitsy io teti-bola io, hoy ny tare jeneraly ny fanajariana ny tany. Maninona no reo satria nitsapa zany ao eto Madagasikara raha mijery akapobean'ny saritany Madagasikara atsika misy déséquilibre na hoe tsy fandanjana hery eo amin'ny fandrosoan'ny tanàna isanisany. Raha toka hoe 270 zany tanàna misy mponina mihoatra ny 5,000 dia misy tanàna ny fara zay ngeza hatrany amin'ny 4 tapitrisa 3 tapitrisa ny manontany misy kosa nefa dia matsinikely satria tsy tokony ho adino itsika mihitsy fa ny seritra tontolo tanan-dehibe no nitondra ny farakeliny 700 ny fiarikarena faobe. Tanàna ray dia misy le antsoina hoe farafarasiny fonction 5 ipetrahana esana vezivezena onenana ina koa anaovana asa fiarina. Isan'ireo distrika 7 manerana ny nosy apetraka ho tanan-dehibe ato anatin'ny 10 taona ny distrika ny Fanandrina, Brickaville, Mahanoro, Betroka, Sainte-Marie, Borziny, Bealanana, Ankadinondry Sakay, Anapa, Mananjary sy ireo distrika hafa. Fa ireo zany mazava ho azy raha ohatra ka manambola ohatran'ny États-Unis Madagasikara dia vita ireo anatin'le 10 taona. Fa zay koa zany mbola défi fanampy be be kiza be zay. Ny ity fanampy ity raha ohatra tsika samy miara-metana ka hoe mampitombo avoroeny sy ampiariana ty andrenivohitra mandeha araka ny tomoka fitantanana vita io. Sarovo tsara fa ny famatsim-bola en terme na fotodrafitrasa eto any tanan-dehibe amin'izao eto Madagasikara firy misy to $1 $1 par personne par habitant. Aizitsika amin'izany dia ireo raha nivo ministère ny sara kely ihany aloha ny budget. Mandritra ity volana Oktobra sy ny fiandohan'ny volana Novambra ity no antanterahana ny fivoriana latabatra boribory ifampiresahana amin'ireo mpiara-miombonantoka vahiny sy malagasy sy ireo sehatra tsy miankina ampahafantarana ioviana ny fitondram-panjakana io ka ahafahan'izy ireo manokana famatsim-bola. Mamotika ny tontolo iainana eto Madagasikara ny 3/4 ny fomba fambolena eto an-toerana ny teknika fambolena ampiasain'izy ireo ho ny fikambanany manam-pahaizana momba ny fambolena omaly. Lesoka mahatonga izany tsy fahampian'ny fahalalana eo amin'ireo tantsaha raha ny hita tamin'ny fanadadiana natao hatramin'ny taona 7/4 any amin'ny kilasy ambaratonga fototra faharoa no tokony hanomboka ny fampianarana tontolo ny fambolena ho ireo manam-pahaizana ireo. Efa anatin'ny fampidirana io taranjio amin'ny fandaharam-pianaran'ny mpianatra amin'izao ny fikambanana iray misana ny fambolena sy ny ekôlôjia izay nampahafantarana izany tamin'ny alalan'ny oronansary omaly. Daniel Afa. Niteraka fahasimbany tontolo iainana teto Madagasikara antaonany maro ny tsy fahalalana ireo tantsaha misehatra amin'ny fambolena indrindra ireo any ambanivohitra ny teknika toy ny fambolena biolojika sy natoraly. Namafisin'izy ireo moa fa saika ny 3/4 ny fomba fambolena ireo tantsaha eto Madagasikara no efa manimba ny tontolo iainana ka ao anatin'izany ny tavy sy ny tevy ary ny dorotanety izay efa mateti-pitranga sy tanterahana kamaroan'ny mponina ambanivolo. Manoloana ny fiovan'ny toetrandro dia azo atao hoe teny efa tara kanefa ny uso ny fitenenana hoe vaut mieux tard que jamais. Raha ohatra ka amin'izao fotoana izao tsika ny samy mandray andraikitra tandrify antsika avy mampianatra amin'ny manodidina antsika dia andao atao hoe mbola tsy tara, andao re ikajy ny tontolo iainana dia andao samy ampita amin'ireo tany ketsakelitsika ireo fa tena zava-dehibe no mikajy ny tontolo iainana. Zava-dehibe ihany koa ny miadapte ny resaka fambolena amin'ny resaka changement climatique. Atreto dia mazana hoe ho an'ny tantsaha moa zany ny anaovana n'ilay tetikasy. Ny tantsaha foana ny mahazo fampiofanana, ny teknisianina foana ny mahazo fampiofanana.
tokony any amin'ny taona fahaenina fidirana amin'ny ambaratonga fototra faharoa dia efa mahay ny teknika mpambolena ahafahana miaro ny tontolo iainana ny mpianatra. Ho fanao teknisiana ihany koa ireo mpianatra ireo amin'ny lalam-piofanana agronomia ho ity fikambanana iray hivondrona ireo manam-pahaizana amin'ny fambolena ity omaly. Ao anatin'izany hoy izy ireo no ahafahana mametraka ny fototra amin'ny fampiofanana ho tantsaha-matianina eto Madagasikara. Ny tanjona fototra izay ijoroany ity tetikasa hoe fampidirana ny agroekôlôjia any an-tsekoly ity dia ny fampidirana ny agroekôlôjia mihitsy ao anatin'ny fandahara-pampianarana ny an'ny zaza malagasy rehetra. Dia efa vinavinaina ny fampidirana an'izany any an-tsekoly dia ilitsika mba ny zaza malagasy rehetra no isitraka an'izany hoe fampianarana momba tontolo iainana sy ny agroekôlôjia any an-tsekoly. Hatreto aloha izany dia classe 6e 5e no nanatanterahana ny tetikasa amin'izao fotoana izao fa ny tanjona dia ny zaza malagasy rehetra no isitraka azy. Hatramin'ny omaly mpianatra miisa 723 anatin'ny sekoly manodidina ny 20 azo fampiofanana momba ny fambolena mifandray amin'ny ekôlôjia tany Vakina Karatra sy Boeny. Nisy ihany koa moa omaly ny fampahafantarana ny fambolena sy ny ekôlôjia tamin'ny alalan'ny fitana oronan-tsary teny amin'ny IFM Manalakely. Tamajotra maro no manatanteraka trangana fisolokiana avolenta raha nambara ny Gendarmeria-pirenena. Ao anatin'izany fisolokiana amin'ny fanaparitahana lia zarain'ireo mpisoloky anaty 4 miafina ka izay rehetra mahatsy azy tsy afaka miditra amin'ny kaontina intsony ary anaovan'ireo mpisoloky fitadiavam-bola. Eo ihany koa ny fanarahana olona manatitra vola amin'ny cash point ka amantaran'izy ireo ny mombamomba ny olona isolokiana. Ny fiarovana sy ny tsy fanomezan'ny olona ny mot de passe na ny compte miafina moa no nambarany mpitandro ny filaminana fa afaka isoroana ny trangam-pisolokiana avolenta amin'izao. Malala rakotiny iray eo amin'ny sariny tokony anarandrianjatovo. Tao anatin'ny fiboana no isan'ny nampirongatra ny karazana fisolokiana na lalana fandefasana vola na fitakiana vola mifinday sy ny fisolokiana amina fanomezana tolotrasa amina tambajotran-tserasera. No ny fisina fahaverezana asa no isan'ny tena mampirongatra azy io ho ny Gendarmeria-pirenena. Nambaran'izy ireo mantsy fa saika olona very asa sy tsy anasa no tratra manao ny fisolokiana. Misy ny mandany fotoana araka olona mihitsy mitady ny mombamomba ilay olona ho isolokiana. Tsaka zao ny fisolokiana amin'ny resaka mobile banking, le compte vola, Airtel Money, Orange Money ireo. Raha olona tsy hitany maso fa atao réflexe ny miantso an'ilay olona aloha dia izay vao manome ilay vola mba hiconfirmer hoe misy olona marina ve zany sa olona mpisoloky. Arotiny ihany koa miteny fa tatoato dia mirongatra ilay tolotrasa amin'ny tambajotran-tserasera Facebook. Izy io nefa dia fisolo ambadika an'izy io. Io zany dia ampitaina amin'ny vahoaka hoe aza manome ny teny miafinao na hoe mot de passe fa raha azo ilay olona mot de passenao dia itsofoa ilay compte Facebook-nao avy eo dia lasa izy mitantana azy lasa anaovy asa ratsy ilay compte rehefa avy eo. Nilaza ny mpitandro ny filaminana fa ilaina trano ny fanonona amin'ny fikirakirana finday sy ny teny miafina ampiasaina amin'ny finday. Eo ihany fitandremana rehefa mandefa na maka vola amin'ireo banky na cash point. Hatramin'izao aloha zany tsy misy ifandraisany amin'ny opérateur ilay olona ireo fa fantatra kosa fa olona tsy manana asa ilay olona ireo, olona intelligent zany, olona marantsaina izy manadiady ny aloha mombanao izy. Raha fantany ohatra ny laharan'ny finday anao mody andefasany vola kelikely iny dia fantany avy hoe ny laharanao satria mivoaka amin'ny message iny avy hoe zao ny laharanao. Misy fotoany raha mandefa vola amina kiosque ianao ohatra mahaso eo izy dia milahatra eo koa izy dia maka renseignement. Za zany fomba fiadin'ireo olona ratsy ireo. Ny fisolokiana amin'ny cash point io moa izay isan'ny tena lasibatra amina trangana fisolokiana sy fanaovana sasan'ny fikarohana. Fa ny 20 septambra teo no nisy fisolokiana tamina fampiasana vola samy tamina cash point iray teny Anosy.
miaiky fisian'ny trangana tsy fandriam-pahalemana sy ny mety ho fisian'ny lozam-pifamoivozana ateraky ny fampiasana moto eto andrenivohitra ireo mpanao taxi moto raha ny fanadinana atao azy ireo. Tsy ny rehetra ny hoy ireto mpitondra moto no mahatonga izany ary tsy ny tena mpitondra moto mpitady vola anatin'ny fikambanana fa saika olom-baovao hafa vao mitondra ny kodiaran-droa. Mangataka ny ampiatoana ny fanenjehana ny fitondran'ny mpandeha moa ireto taxi moto ireto. Ny fikambanany fiarakaretsaka kosa namafy fa manimba ny asan'izy ireo sy ny fidiram-bola ny fisian'ny moto mitondra olo tsy ara-dalàna. Malala Rakotony Ireny eo amin'ny sariny Daniel Afa. Ny tombatra ny zato isaky ny tompy fiantsonana samy hafa eto andrenivohitra ny isan'ireo mpanao taxi moto na mitondra olona tao anatin'ny fihiboana raha ny fanadiadiana natao teny amin'ireo tompim-piantsonana androany. Tsy mikisaka na mitady toerana lavitra no misy ireo taxi moto ireo eto andrenivohitra fa saika ny kion-dalana dia ahitana azy avokoa. Noho ny tsy fisiana asa moa no mahatonga ny taxi moto izy ireo na dia mahafantatra aza fa tsy ara-dalàna ny fanaovana izany. Misy amin'ireo taxi moto ireo moa no manangana fikambanana. Izany dia zay zany mba mataka ity zany zay tenenina fanao tsy ara-dalàna hony. Dia miresaka izay hoe mangataka an-taratasy zany lasany efa ankory daholo izy nefany. Dia zay mangataka zany mba hoe aleo ara-dalàna zay koa zany lasa liasanay zany lasa simba satria misy an'le fialokalofa an'le jolahy dia dalàna zay dia afaka manala an'le olona le tsy ara-dalàna zay rehefa le manao an'le izy zany misy le olona tsy hainao hoe tsisy fatrany anay zany efa hoe karama efa famelomady aman-janaka izy dia karama foana dia hoe rehefa karama dia mandeha fa zay tsy fantatra hoe olon-dratsy ve ty miaraka aminay ty betsaka raha ingeny olon-dratsy no maka taxi moto izy dia mamono taxi moto mangalatra moto taloha zany betsaka mihitsy nefa vita satria misy olona marara ny hôpitaly manenjika fanafody mivalina analizy maika dia mandeha moto ny olona anaty embouteillage zao mamay be amin'ny efa miditra mpianatra dia mampiasa taxi moto ny olona le ba pilalo moto fotsiny zany satria betsaka ny olona hoe tia mitondra moto dia mba mandeha mafimafy dia ao anatin'izay obstacle tapaka tsy voafehany akory ihany koa ny kody ohatr'izany dia manarakarak'izay ihany koa tsy taxi moto rehetrarehetra tompo dia manana ny lalànany ny fomba fianganam-pandehany tokony andehanany rehefa mitondra olona anankiray zany hoe farany mandeha mafy zany raha tena maika le olona mandeha 40 à l'heure zay tompoko tsy mahazo mihoatra an'izay ny taxi moto rehetrarehetra eto ampovoantany fa ohatra kosa hoe mitondra olona zao zay hoe ho any Antsirabe izy any zay vao afaka miakatra 60 à l'heure zay ihany ny azonay andehanana tompoko rehefa mandeha national. Ho an'ito moto milaza ny mpitondra azy ireo fa mahavita manatitra sy mivezivezy dimy isan'andro ho anatiny iray andro raha toa ka ray hatramin'ny 2 ho an'ny fiarakaretsaka. Io faty antoko izay isany mampitaraina ny fikambanany mpamily fiarakaretsaka. Ankehitriny nefa dia misy ny ataontsika hoe fihetsiketsehany tsy fihetsiketsehany roa karazana fanerena ihany koa hoe te hiasa eto Antananarivo averika any fa tsy hoe izay mila vany ny fanolalana mila petraka ary mila jaina. Raha ny taxi anatanjo manokana no resako satria raha resaka taxi moto tsika dia voakasika na ny taxi be aza tanatranatry tokoa ka misy an'izay fanomezan-dalana ny taxi moto zay dia ho faty ny fiveloman'ireo olona misehatra ara-dalàna. Raha tsy resaka tsy ny taxi tsika dia hitantsika tsara zao isana mpimenimena anay ao amin'ny tenako amin'ny filao fitaterana vao napiakarina ny vola alay dia ny vola alaina aminay taxi ho apiakarina nefa ny sanatrivy ho omena lalana ohatra ny taxi moto tsy rariny zany. Ny zahay ary atao hoe fa mandohalika mihitsy amin'izao fotoana izao raha ny vola izay ampandoaviny ny fanjakana ny amin'ny commune sy ny sisa tena tsy rariny raha mbola hoe asiana concurrence indray koa hoe asiana fifaninanana tsy ara-dalàna mamono miditra zavatra rehetrarehetra. Ny tompon'andraikitry ny fitaterana eo anivony commune Antananarivo renivohitra izay efa nanamafy fa tsy azo atao ary raha ny lalàna hatreto ny fanaovana taxi moto. Ny iray fotony mijery ny orana atao amin'ny boriboritany faharoa ny solombavam-bahoaka Lanitra Kotomanga sy ireo mpiara-miasa taminy maraina teo. Maro ny simba sy tokony harenina indrindra mialoha ny fidiran'ny mpianatra amin'ny 24 oktobra izao raha ny nolazainy. Nisy ny fanomezana tafo, loko ary simenitra arana vonjy maika ny trano fampianarana.
Teo anilan'izay koa ny fanomezana masom-boly manokana ho an'ireo sy mpanjakana EPP sy CEG ary koa fampiofanana ny lehibe ny EPP sy CEG. Katsaka sy legioma no nambolena ary iray volana monja dia efa vokatra mihoatra ny vokatra mahazatra eto Madagasikara. Raha toa ka 3.0 ny EPP ary 3 ny CEG eto amin'ny boriboritany faharoa dia tsy maintsy ampiofana sy hanaovana izany fambolena izany avokoa ireo sekoly mpanjakana ireo sady fampianarana ny fanabeazana ahitam-bokatra. Izy ny fanamboarana ny lalana ao Analambonio Sainte-Marie izay potika efa antaonany maro raha ny fidinana ifotony nataon'ny gouvernoura ny fatra Analanjorofo tany an-toerana. Manodidina ny 500 metatra no atao amin'izany. Ny fampidiniana nandritra hoe fitsidiana atao Sainte-Marie ihany koa ny piroboroboana ny tontolon'ny fizahantany any an-toerana indrindra taorian'ny fipariny Covid-19 teto Madagasikara. Ny fiandohan'ny volana Oktobra teo no fidinana tany Sainte-Marie io nataon'ny gouvernoura na Analanjorofo. Dinikasa fampandrosoana sy fijerena ireo foto-drafitrasa tao Sainte-Marie no tena no tanterahan'ny gouvernoura ny faritra Analanjorofo tany an-toerana nandritra ny fitsidiam-paritany natao. Tao anatin'izany ihany koa no nanambarana ny fanamboarana ny lalana ao Analambonio izay mampikaikaiky ny vahoaka ny Sainte-Marie efa antaonany maro. Lalana manodidina ny 500 metatra eo no atao pavé amin'izany. Nisy ihany koa ny dinikasa sy fakakevitra izay nampahafantarana ny plan d'émergence régional Analanjorofo na ny PERA. Fotoana ny hanonany etaetan'ny Sainte-Marie ihany koa izany. Nandritra izao dia ny taon'ny Sainte-Marie izao koa no ny gouvernoura tamin'ireo mpandraharaha ara-pizahantany noho i Sainte-Marie izay tanàna ny fizahantany. Zava-dehibe zany ty atikasa ity ary raha vao tafapetraka zany ny amaritana andreo lara-pamenandreo miaraka amin'ilay tompony andraikitra maro aty atoerana dia iroso any amin'ny fijerevana any toerana izay afahana manomboka an'izany foto-drafitrasa zany zay rapitso indrindraindrindra ijerevana ny amin'ny fanamboaran-dalana ireo foto-drafitrasa maro samihafa indrindra fa ijerevana ny jiro izay fanitarana azy aty atoerana rendratrarehetra zany mba ahafahan'ny voaka zany misitraka malaky ny fampandrosoana izay apetraka aty Sainte-Marie. Distrika enina no efa nanaovana fidinana ifotony tao Analanjorofo io ahafahana mijery ny olana ifotony anatanterahana ny fampandrosoana any an-toerana ho ny docteur Randriamanantena Marcelin. Tao anatin'izany Fiana Rivajanana, Soaniranivongo, Vavatenina, Mananara Avaratra, Maroantsetra ary Sainte-Marie. Tsy mbola ampy isan'ny polisipaly eo amin'ny komina Toamasina voalohany amin'izao ho ny ben'ny tanàna any an-toerana. Izy ireo nefa izay isan'ny misahana ny fitandrona ny filaminana sy ny fandaminana ny tanàna ao Toamasina ankoatra ny polisy-pirenena ho ity ben'ny tanàna ity. Mpiasa ao amin'ny komina ihany ampiofana ho polisy munisipaly amin'izany raha nambaran'izy ireo. Ny polisy munisipaly ihany koa no iankina ny fampiarana lalàna ao Toamasina ho ny talepatry ny filaminam-bahoaka. Ilaina ny fampiofanana toy izao ahafahan'izy ireo mifeny asany. Andraikitra ho raisina ny fandaminana ny mpivarotra ny fitandrona ny filaminana ao an-toerana. Herinasa izay no nanomboka ny fampiofanana polisy munisipaly tao Toamasina ary aharitra 30 andro ny fanazavana azo. 4 ireo olona voatily mitondra ny tsiaretina coronavirus tao anatin'ny 4 ora tamin'ny fitiliana PR sy jeune expert misy 900 vita manerana ny Madagasikara sy faingo 20 isanjato ny tahan'ireo voatily mitondra ny tsimikaretina ireo. Tato anatin'ny 7 volana nisy ny Covid-19 teto Madagasikara fitiliana ny isa 777 sy fitoalina miampy 777 no vita manerana ny Madagasikara. Rusy 700 sy iray alina tamin'ireo no nitondra ny tsimikaretina. 20 sy 1 sy iray alina kosa ireo olona efa sitrana ary mbola misy 20 sy 100 no manaraka fitsaboana amin'izao. Cyprianjary. 20 misy mitranga vaovao 7 no isan'ny sitrana matsara tsy nisy ny ananafoy ny ampy anankitelo ny forme grave ary ny 9 ireo olona mbola mitondra ny tsimikaretina. Ny fitiliana natao dia misy 20 sy 100 tamin'ireo fitiliana 20 sy 100 ireo zany nahafahana antily ireo olona 20 mitondra ny tsimikaretina coronavirus tao anatin'ny 20 ora farany izay.
eo amin'ny zanam-pandarana fake news Zareo News kosa indray ray mpianakaviana iray no lazaina fa maty vady kanefa nahavita namelona amin'ny zanany izay kambana efatra raha ny vaovao naparitaka tao anatiny tamajotra Facebook tao naseho mihitsy ny sarin'ireo kambana ireo sy ny fotoana nitaizana azy ary izy ireo efa lehibe nentiny mpikirakira Facebook ny lazana ny vaovao ity tranga ity izay nampiady hevitra ireo mpikirakira Facebook indrindra fa tamin'ny filazana fa ray mpikaviana no nahavita nitaiza zaza efatra mianadahy izay kambana Nantsipriana ihany koa ary sary mampiseho zaza kambana efatra bataina ray mpianakaviana iray reto indray no ny ely na tonga resabe ao anatin'ny tapajotra Facebook tao androany nambarany vaovao ny araka tamin'izy fa vao niteraka ireto zaza reto nireny tamin'ny taona 2024 dia maty ary ety iray ny hitatsika amin'ny sary ity no ny andraikitra ny fitaizana ny zaza efa nahitana sarina zazavavy telo mitovy niaraka tamina zazalahy iray mihitsy ireto sary ny kambana lehibe amin'izao ireto teto indrindra no nahatonga ireo mpisera Facebook ny ady-hevitra mikasika ny tranga taona laza fa tsy maintsy nampinana nakavady afy ty lehilahy ity vao afaka nikarakara ireto zaza ireto tsy mitompona ho indray ireo mpikirakira Facebook ny anabeazana olona efatra tsy maintsy mpanampy izany ireo mpanany ihany kosa moa laza fa zazaray aza manahirana raha lehilahy no mitaiza misy kosa moa ireo nanka hery sy ny saotra ny tiray mpianakaviana ity nahatratra 790 ireo nanao fihetsepo tamin'ny sary raha toka nisy 720 ireo njara ny vaovao vao nahita ny tranga rehefa nanao fanadadiana mahakasika ity vaovao afakely ity ny ekipan'ny Zareo News fake news dia hita fa efa nanaovany televiziona KSAZ TV izay televiziona any Arizona any Etazonia tany ity vaovao manokana mahakasika ity tranga ity nandritra ny fetany iray tamin'ny taona 2024 no namoahana izy izany tamin'ny 7 taona ny nomaty ny vadin'ity lehilahy ity rehefa avy niteraka ireto zanany efatra ireto Zareo News araka izany ireto sary sy vaovao niparitaka ireto Klasitoko vavy ny fanatreto ny tapany voalohany amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity aliny sabotsy ity hisorana etona ny FNFSH ny lafy nampiakanjo ny tenako tao anatiny izao fampahalalam-baovao izao ankasitrahako arenao manaraka izany hatramin'ny farany ary mirary farany anandro mahafinaritra ho antsika rehetra mandrapafary to Klasitoko vavy